Ny solombavambahoaka teo aloha Kiron Idea Leçon dia nanambarany fanahanan'ny jirama ny tao anatin'ny kontiny. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony mikasika an'izany jiro sy rano malagasy izany. Manohana tsy misy fepetra ny jirama amin'ny fahatapahana lavareny ny jiro sy rano manerana ny nosy. Je suis jirama hoy ny hafatra izay nomeny Kiron Idea Leçon ilay solombavambahoaka teo aloha. Fampidirana sy mba fampahafantarana moa ny mikasika iny hafatra izay nomeny solombavambahoaka teo aloha iny. Famelohany hidirantsika amin'ny votoatindresaka antsika dia toy ny mahazatra foana ary mbola tsy niova. Azadino ny miabone ny chaîne antsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetraho ny commentaire. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny tena votoatindresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Antsika ny filazanany zavamisy ato anatin'ny ity video anankiraha ity dia resaka lozam-pifamoivoizana. Taxi brosy iray handeha Mananara no tratrany lozam-pifamoivoizana 7 km mialan'ny Fenerivo Est. Olona iray no namoy ny ainy, nisy olana ny fiara no nahatonga ny loza, hoy ny fampitam-baovao. Ity taxi brosy iray ity moa dia ho an'ny Mananara Avaratra no tratrany lozam-pifamoivoizana tany amin'ny 7 km miala any Fenerivo Antsinanana ny alina. Araka izany dia mpampianatra iray no matiny ity lozam-pifamoivoizana ity. Mpandeha iray izay voalaza ho mpampianatry ny CG Sandrakatsy no maty tsy tradrano vokatry izany lozam-pifamoivoizana izany. Olana ara-teknika tamin'ny ilay fiara no voalaza fa nahatonga ny loza araka izay efa nolazaiko teny ampiandohana teny. Izany ny zavantranga ny tany Fenerivo Antsinanana koa dia ampahafantarana ianareo rehetra izay mpanara-baovao ary ny mpampianatra izay naty moa dia mandria ampiadanana ary mampahery ny fianakaviany nohon' izao fahafatesana izay nanjo azy nohon' lozam-pifamoivoizana izao. Miresaka izay fahafatesana izay moa isika dia amin'ny alahelo lehibe ihany koa no ilazana ny hoe nodimandry inantenaina. Mpihira tao amin'ny tariky Antsony Kristy moa inantenaina, isan'ny hira nahafantarany maro ity tarika nisy azy ity ilay hoe endrikendrika ve no nahakivy anao. Tsy nisy tsy nankafy izany hira izany raha mbola olona izay nahino ny hira izay mitondra ny lohateny hoe endrikendrika ve no mahakivy anao, satria anisan'ny tena kanto io hira io ary anisan'ny tena tsara ary mitondra fampaherezana ho an'ireo olona izay kivikivy. Nodimandry moa inantenaina koa dia mirary feononana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo rehetra izay ankaiky azy mandria ampiadanana ary nantenaina fa ny hira izay nataonao sy ny asa soratra ary ny zavakanto izay napetraka ao dia tsy ho maty fa mitoetra mandrakizay. Ndeha ary isika ilaza zavatra hafa indray. Tapaka karama ilay mpamily fiarany teradoza tetsy Soarano. Ny mpamily nitondra ilay fiarany teradoza tetsy Soarano ny maraina teo dia mpiasa ao amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Miasa eo anivony voameram-pakitra ny tsenambaro-panjakana Analamanga. Manoloana ny toetra tsy mendrika nasehony izay nanononany koa ny anaran'ny ministera tao anatin'izany loza izany dia nanome baiko ity ministera ity ny hanapahana haviatrany ireo vola raisiny isam-bolana. Ankoatrany ireo sazy eny amin'ny fitsarana sy eny amin'ny rafitra mpanasaziny mpiasam-panjakana. Zay moa ny mikasika aniny fandeha resika ivadika kely any ifanadiana kominina tsara tanàna. Ankamoka ny arahana tamin'ireo lehibe ny sampandrara maro ao amin'ny distrika ny fanadiana sy ny vahoaka ny tsara tanàna. Ampy izay ny fanambaniana vahoaka sy ny tsindra azo lena. Mila mahafantatra ny tena marina ary miandrandra vahaolana ny vahoaka hoy ny depute Haja. Mino sy manantena ahy hoy izy fa isy fiovana i tsara tanàna satria isika vahoaka dia mila asa sy zavatra mandeha amin'ny rariny. Hisy ny fandraisana andraikitra goavana ho ataony ireo tompony andraikitra voakasika ny olana. Izahay vahoaka dia tsy bado fa tsy mahay taratasy fotsiny ka mila fandrosoana amin'ny rariny hisitrihanay. Ampitiavana be no ilazana izany hoy depute Haja ifanadiana. Izany moa ny zavatra izay navoaka ny depute Haja ny tao anatin'ny pejiny koa dia zarainay amin'ny
anareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity mba ahatonga ianareo aharaka ireo rehetra izay mandalo ao a Madagasikara. Zay moa ny mikasika an'iny fa ity anankiray ity dia zavatra hita tany amin'ny MBS koa dia zarainay aminareo ato anatin' ity chaîne ity satria anisany tsara ho fantatra ity ary anisany vaovao izay misy ao a Madagasikara ihany koa. Mpiasan'ny météo nitokana mangataka 27 ora hanalan'ny ministera Andramatoa Tale Jeneraly. Manampatra fahefana tafahoatra Ramatoa Tale Jeneraly izay tsy manaraka ny baikony dia afindra ny toerana tsy mety ifampiresahana mihitsy izy fa mitabataba avy hatrany. Chef de service iray nijoro vavolombelona fa novazavazainy tsy nasiana hasina dia raha mandeha any amin'ny faritra ka tsy manaraka izay tiany dia manome baiko ny tompon'andraikitra izy hanapaka ny karamany io chef de service io. Misy ihany koa ny mpiasa hafa izay efa indimy nanaovany affectation voatety ny fianaran-tsoa farafangana Morondava ary Toliara. Tena tsy mitsitsy mihitsy Ramatoa Tale Jeneraly masiaka loatra tsy azo ifampiresahana ka izany no hitakiany ireo mpiasa rehetra tsy hankanavaka ny fanesorana azy. Izany moa ny vaovao izay navoakany MBS koa dia zarainay aminareo ato anatin' ity chaîne ity ny mikasika mpiasan'ny météo mangataka 27 ora analan'ny ministra Andramatoa Tale Jeneraly. Rehefa voalaza ary moa ny mikasika an'izay dia andeha ary ho resantsika kely ny zavatra izay navoakany CRJN. Anisany tsara ho fantatra moa ity ka izany indrindra no antony izaranay ity hafatra izay navoakany CRJN ny tao anatin'ny pejy ity. Bachelier 2024 afaka manao fifaninanana hidirana ho mpianatra ho zandary. Toy izao moa ny hafatra izay navoakany izy ireo tanora lahy sy vavy rehetra afaka tamin'ny baccalauréat 2024 teo ka mahafeno ny fepetra takina rehetra dia afaka manatitra ireo antotan-taratasy takina eny anivon'ny brigady Ankiakiazy. Mihemitra hatramin'ny 3 Aogositra 2024 izao ny daty farafanatirana ny antotan-taratasy. Ho an'ireo vo afaka baka raha misy ny attestation de réussite dia raisina na koa relevé des notes certifié avy amin'ny office du bac no taratasy fanamarihana entina. Izany moa ny hafatra izay navoakany CRJN ny tao anatin'ny pejiny koa dia zaraiko aminareo ato anatin'ity chaîne ity satria anisany zavatra mahasoa izany ary zaho mino marimarina kokoa fa be de be ireo tanora malagasy lina amin'izany zavatra izany. Ny amaramparana antsika ity video anankiray ity dia ireto sary hitantsika ireto sary ny solombavam-bahoaka Haingonambinina. Anisany solombavam-bahoaka izay tena mahafinaritra ary solombavam-bahoaka izay tena tsotra ary tsy mba mankasarotra izy raha ireo sary rehetra izay avoakany ao anatin'ny tambazotra-tserasera dia tena mendrika alaintahaka ity solombavam-bahoaka ity ary manana ny fanetrentena ihany koa. Izy raha teo dia olon'ny fiarahamonina ary mahay miaramonina indrindra dia tsy manary ny maha izy azy, tsy manary ny fombafomba amin'ny tany fiaviany. Fampahafantarana moa izany koa zay koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lavan'ny resaka hametrabeloma izahay veloma vetivety ianareo fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.